Ici là. Et Sarah. C'est ça Tiffany. C'est ça Mathieu. C'est Zaya. Food lovers. Vlog voyage à Manambat. Sexe nous les voyages c'est Fala Sayanzai. Raone. Ye andiwani Manambat Zaya. Efa ela bonita zay tonga sainareo ka efa hitrehatra tsy azo reto dia nentina nandeha voyage rapide be zareo aloha. On a fait un peu parler lalana Manambato. Tsara be ilay lalana portion kely ohatr'izay sy angamba no telikely fa efa manamboatra zareo. Jerenareo anie Zao ny lalana Manambato. Ho anareo izay manontany rehetrarehetra hoe ohatra ny ahoana dia efa tsara be. On est où? On est à Manambat. Manambat. On va manger petit déjeuner maintenant. Izanyani. Ne nous touche plus, monsieur Kevin. Chanel. Andiamo in plage, non sai che fare, le patole. T'as on a fait pour le loup? Bateau. Ah on a fait pour le loup, bateau. Toerana anankiray ity tena tsy maintsy andehanana. Miampita bateau juste à 5 minutes en fait d'être rapide Makeri amin'ny Sable Blanc. Tarifan'ilay bateau teo amin'ny 60 000 ariary 70 000 ariary eo ny miampita eny tsy par personne fa par bateau zany hoe arakaraka ny isanareo zakan'ilay bateau. Zay zao teto anankidimy no miaraka ny apita. Tu peux t'asseoir comme ça on bouge pas trop. Ça va Loulou? Ça a été le bateau? Ouais. Tu avais peur ou pas? J'ai même pas vu le sable blanc. Souk, tu aimes? Allez, oui. ça va être rouge. Allez. Yes. C'est un petit gars, ça l'alerte ça. Oui, trop de cochons dans le sang. Souvent, il y a un sable blanc. Sable blanc. C'était cool le voyage en bateau. Ouais. C'était pas si long que ça, moi. Oui. Les sables sont très blancs. Tout. Sable blanc à Manambato tompoko dia tena hoe wow be tena mitovy amin'ny any nosy be mitovy amin'ny any amin'ny Ilonata satria tena tsara be koa ny andro teto dia tena miprofite be zay dia ohatran'izao ilay toerana paisible be. Aty amin'ny Sable Blanc zany zay dia ohatran'izao tena mitovy amin'ny any nosy be sy Ilonata Sainte Marie. Tsara be. Tsara be. Tena milay be ilay Sable Blanc. Ary tena miampita kely teo amin'ny 10 minitra teo. Natahotra ihany satria nandeha mafy be ilay Tsy nitermitsy izy ka mba zany angarigary ao fotsiny. Ka izy natahotra. Ka ilay izy manao.
Avastika sort Loulou? Loulou? Un des sacs à sang. Et atao amin'ny sable blanc. Resto. Resto. Yes, aty anaty ala indray tsika zao rehefa avy anaty rano a. Ça a été Loulou? Loulou, hein, il boude parce qu'il a envie de Louman. C'est rien. C'est trop cool. J'aime bien ici. C'est comme si on n'était pas ici. C'est comme si on n'était pas à Madagascar. On est à Madagascar. C'est beau, hein? Izany antry anaty frizana taty a. Dia izy antany ambony? C'est des nuits efa vita dia androantsika sady efa deuxième jour des derniers jours. Papa, tu sors un peu? Deuxième jour tsika androany dia tamatsika tany amin'ny sable blanc dia androantsika andeha aty mijanona aty milomano aty amin'le ranomasina aty amin'ny Manambato dia aty ambiany aty restaurant dia ana petit déjeuner zay. Ndalim ça? Ouais. Zay dia sakafo maraina amin'izay zay Tifanisy Mathieu fo maraina be rehefa vacances ohatran'izao tsy haiko ny zanagare fa Tifanisy Mathieu no mamoa anay. Dia Loulou ve mipipiaka loatra sa ty? Tsy pipiaka loatra izy limsa. Un petit déjeuner amin'izay zay et regardez ce vue magnifique de la plage. Je vous conseille de venir ici. Même les week-ends, ça peut. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Tina. Rentina moutesse? Murantina. Taiza Murantina? Tane mende nande nanga tane tamataf sede nande tane mende. Zay zany efa isakafo maraina dia tonga tamin'ny Rentina dia hoe andao haka sary eo amin'ny Rentina bateau de croisière gasy. Tiarina ty zany ny Rentina bateau de croisière malagasy efa nandehananay izy rery no mandeha amin'ny canal de Pangalana dia ohatran'izao ny habeany dia tsara be, misy salon dia misy salle à manger. Dia ny tena avantage tao nanao petit déj zao zay misy petit déj continental, misy petit déj la complète dia misy petit déj gasy zany hoe misy vary sy laoka. Andeha hoatsika? Andeha ilomano. Yes, dia ilomano kely zay dernière heure-nay eto Manambato fa rehefa eo zay andeha hoty. Dia avetsika amin'ny sakafo atoandro dia mandeha sur la route. Atao amin'ny acacia zay zao. Dia Mathieu malahelo.
zaho zany a tia manambato misy karazana hôtel anaky efatra aty a dia afaka misafidy nareo a dia ery epitery indray a ny sable blanc ny nandehananay dia ohatran'izao a ny aty a manambato dia andeha ilomano zao zay a zao mihitsy ny lera filomanosana mbola mafana tsara ny rano. J'aime bien aller en vacances parce que mardi c'est la rentrée des classes et donc on va en vacances avant la rentrée des classes. Terminé. Mandisa telo a dia afaka mandeha makeny amin'ny rano amin'izay ity fa nisy Mathieu. Tu es prêt? 1, 2, 3. Dia milomano a dia milalao rano eto a dia maka sary a dia miprofite tsara an'ilay moment. Hitako hoe tsara kokoa ny voyage a rehefa fohy kely satria tena ankafizinao daholo ny minute rehetrarehetra iainanao zany ao anatin'ilay situation. Mais tu peux les rendre l'eau, hein? Parce qu'il y avait personne là-bas. Ouais, il y avait personne. Bon, mividy bonbon coco zany zay a dia telonjato anankiray dia ny divakivarotra dia azoko a anaky 7 arivo ny mba nahazo réduction kely a dia ohatran'izao ilay bonbon coco. Aiza ny loulou? Tagny zay bonbon coco? Manina loulou? Mila manao kapa ozy izy loulou a fa mamay be mihitsy ilay fasika dia mila manao kapa. Tena tiany loulou taty Manambato. Ça les tia milomano a dia za le tia nadoritra mikrosy nervavao a. Tena koa? Dia zany tia manao château de sable izy a. Dia za tia nervavao, la plage et jouer avec les chapiteaux de sable et aussi mes pites à bateau. Ok. Ohatran'izao zany a ny atao hoe génération connectée aty amin'ny plage. Samy miondana téléphone daholo na i loulou arany. Dia za koa moa zany ao zany. Poulet. Sakafo atoandro mbola atao amin'ny Acacia ihany satria zareo zany anisan'ny tena recommandé ny olona dia atao zany izay sakafo. Teto a naka misao a, misy sopa, misy poulet a, gratiné, poulet pané a, dia misy crevette sauce a, tena feno karazany a. Dia miprofite a sakafo tsara teto a alohany andeha hiverina any tana indray.
Dia zay ny aventure anay taty Manamba dia ahoana ho fiteny zokizany andao miaramana dia ohatran'izao ny lalana amin'ny manambato dia zay ny aventure antsika merci beaucoup anareo indray nanaraka an'ity dia amanaraka indray manaraka vlog manaraka c'était manambato avec DS Family.